Aty amin'ny valanjava-boarin'ny Masoala no hitondrany anjara zavin-dratsy mantsika anio. Atao anatin'ity article scientifique izay nosoratana momba ny fanaparitahan'ny karazan-gidro anankiray antsoina hoe varinena, fanaparitahan'izy ireo ny vy. Io anjara zavin-dratsy moa dia vahiny asika scientiste larana fahasivy. Eto amin'ny voalohany aloha dia tsara ny manamarika fa ny gidro manaparitaka indrindra ny vy-ndreo azo misy voa eto Madagasikara. Ary efa nentina tamintsika tsely izay ny momba ny atao hoe endozoochorie. Tamin'ity fikarohana nataony ity ary dia fantatra onja hoe manampy amin'ny famerenana indray ny ala ve ny Varesia rubra izay monina ao Masoala raha toa ka raisina ny anjara asan'izy ireo amin'ny fanaparitahana ny vy. Inona avy ary ny zavatra nataony? Vao maraina mangilan-dratsy ka hatramin'ny mody masoandro dia nanaraka andiana gidro maromaro izy. Ary inona no tanjony hoy nareo? Maka ny tain'ireo biby ireo amin'ny toerana andehanany satria ao anatin'izany no misy ny vy ny vo izay avy nohanin'izy ireo. Rehefa azo ny tain'ireo biby dia navahana ary ireo vy mihoatra ny 2 milimetatra. Alefa ao anaty rano izy ireo ary izay miletika ny nambolena avy eo. Naka ihany koa vy tsotra avy amin'ilay hazo ionja izay niara-nambolena tamin'ireo vy avy amin'ny tain'ireo gidro. Raha fitiana mitaremarika vitsivitsy dia ireto ny vokatra azo. 700 andro ionja no nanaraka ireo biby tao anaty ala tao. 104 no isan'ny vy mahery 2 milimetatra azo avy amina santionana taim-biby miisa 770. 770 ny karazan'ireo zava-maniry nahazoanareo vy ireo. Ny 700 vy avy amin'ny tain'ireo gidro raha nambolena dia naniry avokoa. 500 kosa ny naniry tamin'ireo vy tsotra avy amin'ny hazo. Marihina ihany koa fa ny ankamaroan'ireo vy azo avy amin'ny tain'ireo biby ireo dia mihoatra ny 10 milimetatra avokoa ny habeany. Ny Varesia rubra dia tsy vitany manintona maso fotsiny ihany fa izy ihany koa lehibe indrindra amin'ireo mpihinana vo ao amin'ny valanjava-boarin'ny Masoala ao. Vezivezy lavitra ihany koa ity gidro iray ity. Ka raha mihinana vo izy avy eo mifindra toerana. Ny vy ao anatin'ny taina nefa efa fantatra izao fa maniry tsara kokoa. Mazava izany fa manampy izy amin'ny fanaparitahana ireo karazana azo anaty ala ary izay no tena mazava-dehibe ny fisiany sy ny fiarovana azy.